Fiadanano, ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohahevitra hoe very teo imasontsika. Rehefa tsy misy vahaolana hita, inona no mety ho nataonao? Naveziveziny onjan-dranomasina ny sambo lehibe iray, nanatona tsikelikely ny vato amin'ny sisin-dranomasina. Nanao izay farafahaizany ny kapiteny mba tsy ho irendrika ny sambo. Indrisy, tsy misy ny rivotra mitsoka. Nanomboka nampitahotra ny vato ary mety ho rendrika ny sambo. Ny teny tamin'ireo mpandeha amin'ny feo nangovotra ny kapiteny fa akaiky ny loza. Nataoko izay rehetra vitako hoy izy, dia nisy namaly ny teniny hoe tsia, mbola misy zavatra azo atao. Izay ny tenin'ity misionera iray niaraka tamin'ny namany 3 izay ho any Chine. Mbola afaka mivavaka isika, hoy izy. Andao, tonga dia angataka amin'Andriamanitra mba hanisy rivotra. Nivavaka ny redareda, nakany amin'Andriamanitra izy 4 rahalahy, ka tampoka teo nitsoka mafy ny rivotra. Avotra ilay sambo. Izy io misionera io, Hudson Taylor. Taona vitsy taty aoriana izy dia nitondra ny filazantsara tamin'izay tany tsy mbola nahalala ny Baiboly. Nametraka ny fototry ny fiangonana mahatoky hatramin'izao ary namorona ny Union Missionnaire d'Outre-mer izay hatramin'izao dia manaparitaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny firenena tsy nanana. Rehefa kivy ianao manoloana ny zavatsarotra, misy foana ny zavatra azo atao. Afaka mivavaka ampinoany ianao amin'ilay Andriamanitra tompon'ny tany. Afaka niamonjy sy hiambina anao foana izy araka ny lalana izay efa nosoritany ho anao mandrakizay. Afaka avakitsika ao amin'ny boky fitomaniny Jeremia, toko 3, andininy 450 hatramin'ny 550, ny niainan'i Jeremia manao hoe mandifotra ny lohako ny rano, ka dia hoy izao, maty aho ty. Jehova niantso ny anaranao tany andavaka lalina indrindra. Ny feoko dia efa renao, aza tapenana ny sofinao, raha mitaraina mitady izay iainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsoko anao, ka dia hoy ianao, aza matahotra. Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Na koa ao amin'ny epistilon'ny Paoly nosoratana ho an'ny Romanina, toko 5, andininy 520. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Iary vavaka isika. Tompo, mangataka aminao ampinoana, fantatro fa afaka manalay avy ato anatin'ity rivo-doza misy ahy ity ianao, satria miaraka amiko dia ho tanteraka izany. Amen.